Miaraba tompokla, miaraba tompovavy ho atsika zay manaraka indray ty fandarina miara-manonja ity. Androany alarobia fa roapolo ny volana martsa 2020 sy 2020 de tafaradalina indray tsika izay avy namakivaky ny omaly hariva satria tsika moa zany saraka teo omaly efa nanomboka ny volakandro iny dia samy namakivaky ny hariva de ny alina ny maraina de tonga somatsara indray am'ty alarobia ity de miaraba atsika menakavy any ampitan-dranomasina sy eto atoerana ny teknisianina miaraka amitsika ihany koa arabaitsika zay mampita ny sary sy ny feo ry Josoa sy ry Faly Juliette sy ry Tsiky ao ambadika ao mampifandray atsika am'ty tontolo andro ity akasitrahana namana ao amin'ny radio Mada zay miara-manonja amitsika ihany koa androany de mandritry ny ora ray mahery 30 minitra any no zahantsika hita tanana ny fandarana miara-manonja zay anasako anao anaraka izany fandarana izany ny iaraka amitsika aloha zany dia ny namantsika arakotondrina motarson alleluia na tonton mota zay efa ao ambadika ao fa na izany na tsy izany ihany koa ezaka mandrakariva isika ny hapiditra ireo kandida hovidina solombavam-bahoaka sy ireo fa solombavam-bahoaka am-perinasa kanefa dia anisan'ireo mbola hisehatra ao anatin'izany fifidianana izany dia ezakitsika ho isika ao anatin'ny fandaminana fandaharam-potoana izahay miaraka amin'izy ireo dia tsy maintsy hoeny ho hitatsika ary ho voaraintsika eto ihany daholo ireo fandaminana fandaharam-potoana izany isika moa zany nangataka aiza rayanina rovina ny fandraisana anjara ny rayanina no hiakatra tamin'ny fandarana de mbola mandrindra sy mandamanjany izahay satria de misy fandrindrana nge ty fandarantsika ty re olona de zany tsy maintsy arindra miaraka ny namantsika ny député membre Bendrina miara-mandamantsika an'izany de ny député Totsoa Andry Mampandry ihany koa zany zay tsy mahirery atsika ao anatin'ny fanomanana sy ny fikirakirana anty fandarana ity ny vaovao aloha zany tsy manam-baovao firy akoatran'ny zava-misy ara-tsosialy aina ny vahoaka isika ny von'olo lery ny fanolanana ero teo ihany koa moa zany vaovao nampalahelo de hoe nisy ireo zandary telo lana mitahiraka lasa ny rano de zany rehetrarehetra zany sady vaovao mampalahelo no misy vaovao mampiorokoditra maro be ihany koa zany ny renim-pianakaviana tratra amina resaka cocaïne ny ray-pianakaviana tratra amina resaka rongony maro be de maro be ary de tsy vaovao mahafinaritra daholo fa vaovao zay mitondra makany amin'ny faharatsiana no re etsero ity resaka fanolanana ity de tena mampiorokoditra tokoa ary tsy maintsy hitandrema ny ray aman-dreny mafy ny manome fahazon-dalana zany ho an'ny ankizy sy voaka ny trano satria tsy vitany hoe ankizy zazavavy kely tsy ampy-taona fa hatramina efa lehibe aza zany any amin'ny 20 taona mihoatrany de mbola vitandreo tsy mataotody no manao fanolanana ny olana ara-tsosialy eo anatin'ny fitazaina fiarahamonina miaratsy sy le hoe mikorotana ny fiarahamonina malagasy am'izao fotoana zao noho ny fahantrana noho ny tsy fahadokisatena ho tafavoakaram-pianina ntsony noho ny tsy fisiny zay sehatra pia ary mitsinjo ny fiarahamonina zany hoe eo amina resaka conseil eo amina resaka orientation ana spirituel sy ny sisa de olana lehibe ho an'ny malagasy zany de mandefa ho an'ny fotsiny lay malagasy am'izao fotoana izao de mikorotana ho le fiarahamonina ara-pinoana fiarahamonina ara-kolotsaina fiarahamonina ara-pampianarana fiarahamonina ara-pahasalamana fiarahamonina zay azo lazaina fa velatra midadasika no resahantsika ao anatin'izany fikorotanan'izany fa vao mainka manampitrotraka izany fikorotanan'izany tsy fananana asa zany sy ny tsy fananam-bola eo anivon'izay malagasy miodina manerana ny tany repoblika Madagasikara izany satria le efa mifomaraina ny malagasy de mieritreritra fa ahita asa de ahita karama de ahita vola entina mody ao an-trano de ahita
mahita sakafo hoanina de afaka manantanteraka tsakany sandava ny fianarana ny fahafahana mitsabo tena sy ny sisa kanefa tsy de izay ny zava-misy taratra kabeany zany fa malagasy reraka malagasy mantra malagasy mitaraina no tazana faharoapolo ny volana mars androany 7 andro sisa de handihany zany hoe 7 volana marsa izany de tsarotsika avy hatrany ny tolom-panafahana 720 de samy mitsakitsaky isika ny amin'ny hoe nanahoana tena tanteraka ve ny endriky ny tolom-panafahana nataon'ireo malagasy raha aman-drenitsika ty tandrazana niady tamin'ny fanjanahantany niady tamin'ireo vahiny frantsay zay niaraka tamin'ireo senegalais zay najoron'izy ireo zany ny fandrafy tamin'ny malagasy de araky ny tokony ho izy ve ny raha latsaka ny aina very ny fahampitehana fananana ary ny tanàna may sy trano may nandritran'izany etsika ny tolom-panafahana izany izao ve ny vokatry ny tolona 720 marsa nalaza be tamin'izany fotoana andro izany ary mety ho akasitrahan'ireo raha aman-dreny malagasy ve izao toerana misy amin'ny malagasy izao sy Madagasikara izao raha toka hoe mbola misy afaka miteny sy maneho hevitra izy ireo na de fa lasa avokoa raha ny akamarony de azontsika apetraka izany fanontaniana zany hoe mbola akasitrahan'ireo ray aman-dreny tamin'izany fotoana andro izany ve izao zavatra iainantsika izao satria raha taony kaja de 5 taona lasa izany no niatrena izany tolom-panafahana izany zary lasa fiteny fotsiny zary lasa fahatsiarovana fotsiny zary lasa hoe fametraha-mboninkazo fotsiny rehefa tonga ny 7 mars na hoe fampikabarina de fampifalifaliana nyreo be kotro marolatra fa eo anatrehan'ny tantara inona no azontsika saitsaina seritreretana ho an'ilay tolom-panafahana 720 anjarany rehetra no mandinika an'izany satria moa isika atao anatin'ity fandarana ity de miezaka foana mitondra fampisaitsaina na fandinidiniana ho an'ny rehetra mba hatakatra ny hoavin'ny Madagasikara sy ny taranaka izany de zay ny antony mahatonga anay faly sy raha foana isaky ny miatrika ity fandarana ity satria mahatsiaro mandray anjara ao anatin'izany tolona ho famerenana amin'ny Madagasikara ho amin'ny malagasy izany mahatsiaro mandray anjara mandrakariva ny fiarovana n'ity Madagasikara ity de ny fanehoan-kevitra fizarana vaovao mifampitana hafatra sy mifandraisana anjara ao anatin'ny mietsika samihafa de hoy zahay hoe efa mitolona izahay na dia eto amin'ity toerana zay ahafahanay mitafa amintsika ity ary de mahafinaritra de isaorana mihitsy aloha zany ireo mpitatana anatin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra ireo mpiara-miasantsika marobe ny mpamorona itony orinasa tserasera itsony ahafahantsika zany mba ampitan'ireo afatra maro samihafa satria isika ny tolona de amseho amin'ny endriny marobe dia fandraisana anjara ao anatin'ny tolona zany zao tanterahantsika izao de isaorana ihany ko ianao manaraka amin'ny fandarina ary tsy mitsahatra manoratra mihitsiny ao anatin'ny pejy zay hizarana nyty fandarina miara-manonja ity de marobe ianareo ao no manoratra fandray aminay ry mino elsorazana ry petsana ry garso izay raha tsy diso Jean Jacques Ramanatsoa ry Tovrazaka tsy miala mihitsy ry Kely RG marobe ianareo no manaraka nyty fandarana ity fa zaza moa zany miezaka manonona arak'izay tratrako hoe alolo jerevako any satria so de hoy ianareo hoe mba atonono zay fa ohatrany tsy mety de marobe hoy ianareo zay manaraka nyty fandarana ity de zay zany mba anisan'ny tombony lehibe satria tolona iombonana ty ataontsika ity de mahatolona iombonana azy zay zany de isaorana zany mpanaraka ny fandarana izay tena anisan'ny mpitondra hafatra atsika ao anatin'izany ry Seta Yantra William ry Julio animateur ry Juliette Ranay Voarsoa zany ia anisan'ny mpanaraka nyty fandarana ity ary mitondra soratra foana atao anatin'ity pejy ity ry Solo Veroanitra Rakotomanatso ry Tati Bako lavidavitrany fa mpanaraka atsika ry Pauldine Rasoanindrina de ry Zako miezaka zany mamaky an'izy sady misaotra anareo manaraka nyty fandarana ity ry Randrianjafy Tately akasitrahana betsaka ianareo zany de
maromaro ireo zay tratranay moa zany atao anatin'izay famoankevitra ao anatin'ny pejy miara-manonja MBS zay. Fampidirana zany netiko teo zany fa mino fa betsaka mbola zavatra afaka ho resantsika. Ahoana ary ny endriky mifandarantsika de tsy maintsy resaka tsika rehefa aveo satria nanaitra ny sain'ny mpanara-baovao sy ireo mpanaraka ny fandarantsika ilay nitondrana n'ilay fanambarana zay nataon'ireo hoe coalition pour la majorité présidentielle la hono na hoe vovonina n'ireo miketrika zany ny azona maro anisa mpanohana ny fitondrana zareo anatin'le isika rehetra miaraka amin'ny ramsekely zany de nivakitsika batsilana tato zany fa adika ho fanakorotanana zany ny tetika azo tsika maro anisa eny anivo ny anteny meram-pirenena de betsaka ny faneho-kevitra taorinan'izay de mbola hoentina atao anatin'ny fandarantsika zany rehefa aveo miaraka amin'ny tonton Mota na Rakotondrina Motarson Alleluia. Fa akoatran'izay misy vaovao izay nanaitra ny masonay mihitsy zay naseho ny sehatra amin'ny fampalalam-baovao iraisam-pirenena fitsidiana zay nisina fionana teo amin'ny filoha frantsay na teo amin'ny filohan'ny RDC République démocratique en Congo Zaire teo aloha zany etenina Félix Tshisekedi sy ny mpitatana ny firenena ny Belzika tany hoany de tao anatin'izay no nivoahana fa niokevitra fo teo amin'ny 2 minitra teo zany fanambara ny Félix Tshisekedi zany ny tsy fahafaliny ny amin'ny hoe mangalatra ny arena kibon'ny tanin'izy ireo zany ny firenena Rwanda amin'ny alala ny filohan'ny Rwanda Paul Kagame no tondrony mpanao didy jadona mihitsy moa Paul Kagame ary dia nambara fa tokony hisy ny vahaolana amin'izany fangalarana ny resaka harena kibon'ny tany izany. Nanaitra anay zany satria raha miresaka Paul Kagame sy ny fampandrosoana sy ny fandrosoanany Rwanda ny resaka momba an'ity Kagame ty amin'ny tontolom-bolamena sy ny arena kibon'ny tany ny resaka Kagame ty amina resaka arena kibon'ny tany paritaka ty Afrika tena resabe mihitsiny fa aleo mba hitondrana fanadidina mikasika izany satria resaka alatra minere moa zany resahany Félix Tshisekedi tao anatin'leza marina fa raharaha tokantrano eo amin'ny RDC sy Rwanda fa tena mila saina lavidavitra ity satria manomboka nitoditodika tany Rwanda ny sainy malagasy ary manomboka nanana ohatrin'ny hoe fitaratra kokoa amin'ny lafin'ny fampandrosoana dia ny fanjakana Rwandais ny malagasy de nametraka ho fitaratra mihitsy aza hoe Paul Kagame ka izay ny antony mahatonga antsika ndao mba iresaka tsika amina tontolony zava-misy aty Afrika aty dia ny resaka toekarena mifototra amina arena kibon'ny tany izany fa melohany zany rehetrarehetra izany de efa eto akaiky eto i tonton Mota Rakotondrina Motarson Alleluia zay mpiara-panadiady amintsika izay koa de mahay ny tontolony ny arena kibon'ny tany de everiko fa tompona ao anatin'ny fandiniana sy ny fanadihadiana sy ny fandalinana ny maha mpandray anjara ny tonton Mota atao amin'ny fandarantsika zany. Eny ara miaraba tonton Mota amin'ity alarobia ty. Miarabanao faniry de miaraba ireo mpanaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity androany alarobia 20 ny volana marsa ity. Miaraba ireo olona any ampitan-dranomasina sy manerana ny Madagasikara mialohan' zao fotoana fanomanana ny filatsahako fidiana amin'ny solombavam-bahoaka zao ho an'ny namana maro samihafa. Miaraba ny mpisetra rehetra mpanao tsy lazaina any amin'ny teknika any ato amin'ny MBS ny radio Mada. Eny ara faniry nresaka ianao hoe resaka zava-mitranga eo anivon'ny RDC Congo sy Rwanda de tafiditra kely koa Belzika ka zay rehetrarehetra zay de miaraka daholo satria Belzika no nanjanaka ny RDC fa izay dia zao zany le zavatra mitranga raha ny fahazahoako an'le vaovao fotsiny alefatsika rehefa aveo hoe nisy akora zay moko no andikanan'le hoe minere nisy akora nalain'ny Rwandais avany Congo
lazaiko aloha fa tamin'ny taona efa nanomboka tamin'ny taona 2000 nge tany amin'ny 2000 no efa nalaza be mihitsy zany resaka kolotanina zany hoe Colombo Tantalita ozy ny fitenin'ny mpanao vato azy. Colombo Tantalita io Congo ny tena mpamokatra an'io ary malaza eran-tany. Ity Colombo Tantalita ity zany kolotanina koa ny fitenin'ny olona azy dia azahoana le singa hoe TA2O5 na pentoxyde de tantal, zay le izy. Ka ity efa any anaty miaraka amin'ny terrara ity resaka tantal ity. Ny tantal rehefa atao hoe ampitomboana ny puretény hoe miakatra 99 métal de lasa métal izy zany de tena ilain'ny teknôlôjia rehetra misy eto tany ity tantal ity. Satria maninona io métal na tantal io zany no atao condensateur machine électronique rehetra. Condensateur fa manana capacité ambony de ambony io métal io miabsorbe an'le flux électromagnétique sy ny sisa de tsy cancérigène. Ny téléphone, ny ordinateur sy ny puce tsy tonga cancérigène reny rehefa io métal de tantal io no condensateur ao aminy. Zay ny tena maimportant io ary tena lafo vidin'io. Ka inona moa izy teo io vokarinao amin'ny taonina nefa rehefa manao ianao nefa amidy amin'ny grame izy rehefa ny anaty telefona fa zavatra nitranga mba ilazana anareo inona moa ny importance zany mazava-dehibe nyity zavatra nitranga tany Chine tany amin'ny taona 790 de nisy tendrombohitra tany Chine tany io nitrongisin'ny bulldozer satria nisy terrare io tendrombohitra io manaovantsika fotsiny hoe comparaison zany am'le zavatra mitranga any Congo de io nitrongisin'ny bulldozer 3-4 de mitsipona ny kolotanina io tambany vohatra any Chine de manangona amin'ny gony de hoetina any an-dakozia atao traitement chimique de manao enrichissement zany. Zay engeny natonga an'io resabe io hoe ay makarary io colombite io makarary satria rehefa ataonao métal le colombite de mivoaka koa le resaka uranium ao anatin'le izy lasa séparé de miakatra ny teneur en uranium le akora de lasa makarary de lasa niteraka aretin-koditra hafahafa tany Chine io ty fanaovana satria vohitra rehetra ty amban'le tendrombohitra zany miakatra eny ny vahoaka mitsipona. Bulldozer zany manosika an'le tany fotsiny manosika de ny vahoaka mitsipona an'le izy de manao an'le izy ao anaty gony de mandeha midina de any an-dakozia de manao traitement acide de rehefa vita le tantal sisa de iny no amidy ary lafo misy vidiny tokoa izy de mahavelona an'le olona fa 5 taona ty arina voaka zavatra hafahafa daholo ny hoditr'ire olona ny lamosiny satria le milanja an'le gony zay le fiatra kely le izy satria tsy nisy akanjo araka ny tokony ho izy fiarovana an'le izy fa de ny akanjo zao ihany de lasa nitranga zay. Izay ty akora resana ao anelanelan'ny Rwanda sy Congo ty ary tena vola be io vola be zay le zavatra mitranga de mety misy manontany manko amitsika hoe inona zany resahan'ny tonton Mota sy Faniry zany fa intéressant na tena mahaliana le izy somary miezaka manakatra kely tsika mety hoe raha any amina firenena afrikana le izy fa jerevantsika rehefa aveo am'izay hiresaka zava-misy eto Madagasikara tsika rehefa aveo fa zao na tonga na hiresaka an'ilay izy manko zany de niainga avy am'ty valandresaka fio nataony Félix Tshisekedi tamin'ny mpanao gazety ity rehefa avy niona tamin'ny tompon'andraikitra goavambe tany Belgique izy de arahantsika vetivety zay de miverina ataon'ny tonton Mota tsika ndao namana technicien. Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions.
c'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Ya, ny resaky Félix Tshisekedi teo filo ny RDC zany de hoe mitaka ny fanazazina ny dictateur Paul Kagame izy sy Rwanda zany satria misy minéré zany de misy accord mandendeha ny ambadika any de tian'izy ireo hazava ao anatin'izany ny traçabilité zany hoe ny lalan'iny arenaka ambony tany-zareo minéré iny dia ny fiaviany avy aiza le provenance an'izany de zareo zany mahafantatra ny RDC fa arenan-zareo minéré avy any amin'zareo no angalariny Rwanda dia ampangany ao anatin'izany i Paul Kagame zany de zay no mifampidiniana ny fanjakana ny Belzika zany ary manana ny position manoloana zany fanjakana any Belzika zany na de hoe anisan'ny reharesy resahana be aty Afrika raha ny hoe matanjaka be Kagame, olon-kendry Kagame, tena mitondra fampandrosoany Kagame de nanjanja ny Félix Tshisekedi teo fa mpangalatra Kagame ary zay mihitsy le nitenenina azy zany de tokony hosazina sanctionner ny Kagame de minéré avy any aminay no angalarina de tokony hazava tsara anatiny raha ohatra ka misy zany accord zany ozy izy Tshisekedi de hoe ny aoriana no mamaritra ny zavatra rehetrarehetra zany zany hoe omaly de nanazava tamintsika hoe na de nandreso tamin'ny 87% i Poutine tany Russie de olona tsy milamintsaina iny de raha hitantsika ndray zany fivoara vaovao am'izao fotoana zao hoe tena mandroso be Rwanda de tena anisany tena mikarakara ny fireneny Paul Kagame de anisany mbola akafizin'ireo olona any amin'ny Kagame ary tsy misy sametsika ny fanoherana ny Rwanda de kay olona manana problème satria manana an'izay olana zay zany araky ny nambarany Félix Tshisekedi teo ary tsy apetraky ny RDC mihitsy zany ity zavatra mitranga ity zany hoe tsy azo lazaina fa tranquille zany re olona zay malaza be eo amin'ny setry ny fitantanana ny firenena zany mbola tsy resaka ny eto amintsika fa efa nitondra sombony kely aho omaly hoe sahirana ny eto amintsika amin'ny mety fahazony ny firaisankina ny maro anisa na de nandresy ara tamin'ny 10% adevitra hafa iny rehefa avy eo zany iverenantsika am'izay le adevitra iny zany le izy teo tonton Mota efa nitondra sombony kely ianao fanazavana zany ny zava-misy ohatran'ireny zany tsara ho fantatr'olona foana efa nitondra moa anao Colombita sy ny sisa le izy zany minéré ao anatin'le izy manahoana ny tena hoe kirakira rabolany zany minéré zany aty amintsika manitra ohatrany hoe le terrara foana ny voaresaka zany fa mbola tsy voatrandraka araky ny tena tokony ho izy le izy nefa misy karazany marobe ohatra zany any Ambanja any Analalava marobe ireo toerana maro samihafa zany fa mba te-hiteny hoe zay zany le fahalalana tiany vahoaka ho fantatra ny amin'ny hoe maninona miady fo amanaina mafy le fanjakana ny RDC ary mahafantatra izy fa misy vola be am'le fireneny le izy kanefa de misy firenena hafa mitrandraka hoazavaiko kely amin'ny faniry hoazavaiko kely amin'reto vahoaka malagasy ity resaka koltaniny telo misy anio ange be de be any amin'ny toerana misy beril misy koltanina tantalina ozinareo Colombita oziny sasany Colombo tantalita oziny sasany koltanina daholo zany fa zao ho an'ny olona mpanao beril zavatra mitranga rehefa mahita lalam-bato izy misy beril le vato sono enjeny zany hoe le madio be de atao haingo fa raha vao miaraka amin'ny Colombita iny lalam-bato iny potitry le radioactivité daholo le beril am'le lalam-bato de miala amin'iny lalam-bato iny le olona fa alony mifidy lalam-bato tsy misy
normal moa zany aloha mifidy lalam-bato a tsy misy colombite fa zao nefa raha alainy le beryllium moa zany a miaraka am'le colombite beryllium azony amidy a colombite azony amidy fa tsy manarinary fotsiny zavatra tokony azo avadika reo vola lasa tsy voavadika reo vola lizy a ho an'ny mpanao beryl era Madagasikara misy sauf any amin'ny hoe sédimentaire fa raha mbola voaty amin'ny plateau hatrany Ambatondrazaka hatrany any Amandry tsara tanàna Miandry Vazo aty tsy nanana ty misy daholy ka zay le fipetraky lizy zany hoe le izy misy quantité be de be ohatrany any Congo tsy mbola tonga nahita an'izany tsika tsy misy miteny hoe tsy misy an'izany eto Madagasikara ny any Ambanja moa zany a izy potipotika miaraka amin'ny akora hafa zay le any Ambanja fa ny any Congo tena be de be mihitsy le izy a ary tonga de fa million tsy hoe 1 million 2 millions de dollars fa any amin'ny resaka hoe marché anao contrat an'io anao resaka any amin'ny 50 millions de dollars angeny signature contrat am'izany satria vola tsy toko tsy foroany io raha miproduire amina taonina ianao amindritry ny herintaona zay le izy ary zao le zavatra miverina am'le teninga président Tshisekedi i Rwanda nge hatramina afatarako azy aloha hatramina enotsika azy tsy mbola namokatra coltan zany kose fa Congo ihany teto ambony tsy hoe teto ambony tany Congo ihany a tena mpamokatra coltan taty amin'ny faritra somary tonotony eo Afrika eo ambanimbany ambony Zaira moa zany za ambony Angola sy ny aniny izy rery ary izy le hoe mitaraina any amin'ny Belzika mantsy a nanjanaka ny Zaira taloha zay ny hoe Congo Brazzaville Léopoldville sy ny etsetra izy de any izy no mitaraina efa mitaraina izy aloha de efa izy zay fa le ohatrany hoe le pombanao no hitarainanao za fa tsy any am'sehatra fa zay safidy moa zay de ozytsika hoe ho hita manaraka eo ihany iny fa mangataka izy ny hoe satria ny zavatra ohatran'ireny a tsy mandeha hoe 2 grama 2 kilao sy etsetra fa tena amina conteneur na ohatran'izany a de ho hita iny hoe avaizany ny viny iny avaizy io minéraux io de fantatra nge hoe alatry ty na tsy alatry ty fa raha ray conteneur aminany zany millions de dollars be zany a zay ny mahatonga miova dôly fitiavatena ny fitiavam-bola eto ambonin'ny tany tratran'izay dôly ny firenena rehetra de lasa miova lasa anao le Rwanda hoe anay ty satria mety ao anatin'ny fitondrana mihitsy ny karakara na tsy le président range fa ny olona hoe manodidididina le fitondrana de mampiasa ny fahefany a de manana an'izany lasa misy an'izany dia so ihany tsika malagasy a fa ranomasina no valam-pariatsika de tsy de misy olona loatra hoe mangalatra ny tsika fa itsika manana zavatra ohatr' zany azon'ny olona angalarina ary de zay mpitondra eto amintsika moatsy hoe zay manana renakibony tany tena matanjaka mihitsy fa tsika de eo aloha tsika zany zao ny any Congo efa taomin'ny firenena hafa makany aminy za te anontany kely tonton Mota resaka minerehetra an'izao sy ny sisa mana antsika ozy izy ianao sy ny sisa misy resaka foana le terrara rehefa miresaka an'io manko zany de misy zavatra maro be io zany fa iny iny ihany foana ny voaresaka zany ny atiako anotaniana inona no tena hoe mahabloke de ataoko hoe zay mihitsy le izy zany satria zany tokony vola be no miditra zany ary efa nisy nanandrana an'izy io teo aloha teo any Madagasikara fotry ny tsy mbola mahatafahodina tsara amin'ny fomba fitrandrahana sy fanondranana an'io ho amin'ny Madagasikara tena evadika vola be olana eo am'le resaka fanjakana ve sy le code minier ve sa eo am'le fomba fitrandrahana ny mbola hoe tsy manana an'le fomba hiarovanytsika an'le olona sy le mpitrandraka noho le hoe radioactivité matanjaka be am'le izy zany enao moa zany tiako
rarotana zany a moa le fandarana koa tiako mba hiresaka an'izay tsika mba hahafantarany vahoaka zany a any am sehatra maro samihafa any ny arena sy ny zavatsoa tokony ananany ty Madagasikara ty tontomota za faniry aloha atreto de milaza fa za tsy andainga apetrako tsara zay a za tsy ana ratsy fa iza hiteny fotsiny hoe zao ny zavatra misy henoko ary rehefa no amarinina de zay tokoa le izy ka zao manana terraritsika zao ange lazaiko amitsika vahoaka malagasy fa nisy géologue anankiray efa niteny teto hoe zay moa teraka fanafitohinana tamin'ny olona tao anatin'ny tantaloha miraharary fa za anisan'ny mpitantana tantaloha miraharary fa io projet-na terrara tany ambanjy io nandritry ny taona maro de zao nisy olona hoe vita fianarana mihitsy ny tena hoe vidiny io 600 000 milliards de dollars de nitsangam-bolo zay rehetra hoe to misy fahavoazany ty olona ty taizana hitany an'izany sifra zany tsy de hiady hevitra am'izay tsika fa inona ny zavatra fantanina napetraky faniry mazava de zao hoe inona ny tsy mampandeha an'io fitrandrana ny tsy manomboka ny fitrandrana matoy mbola tsy mandeha moa fa raha nanomboka ny fitrandrana nge fa mandeha izany fanjakana ve de milaza tsy ny fanjakana ny tsy mampandeha an'le izy zay nanaovako hoe za tsy andainga hoe satria za eto amin'ny anina de hoe anao any tsy zany marina tsy ny fanjakana tsy mampandeha an'le izy fa inona ny tsy mampandeha an'le izy de zao fanaritaka trano a le kompania satria miady intérêt zay le anaovako anao reo hoe ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena mibana ato anatin'le sehetry ny asa de lasa misavoritaka fa lasa tena ohatran'ny hoe tsy afaka miasa le société satria bloqueny sasany ao anatin'le société izy rehetra ihany zany ny fampibloke safia tsy mandeha le izy fanjakana tsy afaka hiditra am'izany mihitsy satria affaire privé interne ao anatin'le société le izy le ohatran'ny hoe misy atokon'olona zany a natao ohatran'ny hoe somary mitisakekely nareo fa zay aloha nitondra de tezitra reto atokon'olona reto ohatrazay zay izy a dia mba manao zay zavatra lalàna foana koa aloha no ampiariny fa tsy hoe manao zavatra tsy ara-dalàna izy zay ko tsindriko manao izy hoe ka rehefa ajanonareo zay de alainay daholo aloha zay vola nampiasainay tatiko zany rehetrarehetra zany mbola resaka tsy fakahitana satria tsy vola hoe 1 milliard ariary na 5 milliard ariary ny resaka de lasa misavoritaka be de ero zany le zavatra zao fa za mihevitra fa na ireo olona mitantana ankehitriny na le olona hoe anisan'ny eo anatin'le hoe najanona no ny antony samy hafa zay moa zany le eo am'le fitantanany zay rehefa maro anisa de ianao no mitantana sala mifanjakana ihany mahazo capital majoritaire ianao any de ianao no mitantana aloha de ianao manao hoe zao no anaovana en'ity de le najanona nanao hoe de aloha ray kisaka fa avy ireny ny volanay de manao pression izy am'le volany tokony ho averina ohatran'izay le izy zay fa tokony andeha io ary zany ino fa raha ny fahafantarako an'ireo olona reo le efa mandray azy am'kehitriny reo tena efa lasa lavitra be izy fa noho ny antony hoe tsy afaka izy no zay le savoritaka kely zay zany eo anatin'le fitantanana an'le orinasa no mahatonga an'le fifamalina de mampikiatso an'le raharaha fa everina fa ivainga ny olona io fa jao nge zavatra mitranga nge le olona any am'le torina mihitsy am'izao nefa tezitra hoe fa maninonareo ny tsy miasa foana zay ry faniry na 4 milliards no any mizany manjary miteniteny foana faniry raha mamme chiffre hoe situe chiffre fa zany zavatra misy amidy amy grama nge ao nefa fokarina amy tonne ohatr'izay aloha tsy hoe izy rehetra fa misy an'izany ao anatin'io terrare io ary io terrare io nge tsy misy hoe ty akora terrare tsisy an'izany eny anatin'ny code minier satria io fitambarana zavatra be de be le terrare de raha le anankiray fotsiny no ataonao ohatra hoe europium tsy mahita an'izany ko anao hoe ity singana europium tsy misy ko zany miaraka foany reo zavatra reo vao mahita ianao
eo le mana de nanotanindry zareo tany amin'ny kadastra minia hoe ahoana moa ianao tamy nanao laissez passer a nanao analyse a nataonao hoe minerai de terrare ka nga ho adiso zany ka tsisy an'izany ozy tao anatin'ny code minier marina zany hoa fa maninona ny tsy nysoloanareo nareo no fanao fanjakana maninona ny tsy soloanareo an'le marina ka inona ozy no anoloana azy ke oaritsika hoa za mila manao analyse de nanaikina tsy fantatrareo afa tsy manao fraudy fantatrareo afa marina alefa any amin'ny SGS iny de asella no andefasana azy donc tsy misy hoe miovy iny eny an-dalana na ohatran'izay a de fantatrareo voaly ny analyse a avoaka aminareo hoe reo ny analyse tany manaiky izy fa ka tsy manahirana ke de anareo zao no eo a de vao le izy de ohatra zay fa nytiako resana amin'ny malagasy a tsy hoe zany nitranga any Congo de tsika mampalahelo kely fa tsy manantsika fa ny fanapahan-kevitra tena anao vahoaka malagasy io aza de hoe beril sy ny safira sy ny anina foana atao fa be de be ny fomba ahitana an'izany zay de nisy nametraka fanontaniana tamintsika de nandrasana mihitsy tontomota ho aveto a de lazaintsika hoe vaky zany ny karery tany tany fotsy any lepina any mbadiky lepina volamena be de lasa miazakazakany daholo ny olona zany mitrandraka volamena eo mihitsy zany tontomota mba tsara mba tondratsika fanazavana ihany amina lafin-javatra tahaka ny tony amin'ny hoe ny fanjakana de milaza zany fa tena ametraka tena ho fahatry ny fampandrosoana miainga avy amin'ty volamena ty de afaka manondra antsika zany tsika moa zany teo le tao amin'ny banque centrale le katsinina an'le vola atsika am'le réserve atsika ao amin'ny banque centrale le volamena de nisy fotoana hoe nidiovina le volamena tamin'ny mandalasy iny atreto moa zany tsy fantatsika hoe tena nidiovina marina ve nisy fotoana tontomota ny teny hoe io nge tsy mila mivoaka ny Suisse fa vita te tsy vato io fa te antany ahako eo aloha de za am'le hoe tsy fananan'ny olona vola de vaky le karera de miazakazaka zany fa ahoana ny fomba ifehezana zany ny am'ty raharambolamena ty tontomota zay ao anatin'lay fanambiny le fitondram-panjakana hoe de io volamena io am'izay no amboaritsika tsara nefa raha ny zavatra eno am'izao fotoana zao ohatry ny manana lesokotsika amin'ny fomba fahamoahana volamena ho an'ny eto Madagasikara zany zao tena vasa ko avambe zany zavatra resahan'ny faniry zany ny resaka hoe fahamoahana volamena eto Madagasikara aloha raha resaka ekonomia tsy normalna ny firenena anankiray rehefa manondrana volamena izy fa lasa miala ao anatiny zany ny arena eo aminy nefa tsika tokony hoe anakarena de makaty amintsika zany ny volamena zay aloha ny théorie globale amin'ny ekonomia zay miverina ty amin'ny ana hoe aty atany fotsy andra ory faniry raha ny fahafantarako aloha efatra amin'ny androndrana valina ozy ny fitenenana iny atsinanina tany fotsy hatrany maro lambo be de be volamena iny ohatra misy ceinture d'or zay le izy manko de lalovana iny ka zao ozy ianao hoe de miazakazaka ny daholo ny olona fa ny olona any atsinanany fasitsara nga ambaranao vitsino zany zao ange ny fahantrano fasitsara eo atsinanana ambositra any am'le mpanao toka gasy ny resaka tamy chef de région manao parenthèse kely tamy fotoanandrony ahoana ny fivarotana toka gasy tozy hoe efa misy olona nanao laboratoire ozy de efa ny agréen'ny ministère laboratoire an'le mpanao toka gasy de efa tsy hoe mampirisika ny olona isotro an'le toka gasy akory tsy zany mihitsy fa mbe efa manao an'lizy araka ny tokony ho izy fa ny volamena mpanao volamena any atsinan'ny fasitsara nge efa olona 2 arivo tamy taona 2012 no efa nanomboko zany ary hatram'izao ry faniry fa le olona zao fahantrana iarahana amy tafy ko raha misy hoe volamena ino hoe vaky moa ary ahoana le olona tsy hijanona eo ary mampatsiahy faniry fa tamin'ny fotoana tamin'ny androny hery velona angamby izy zay sa efa mbola ingaratsiraka ny teo nisy volamena vaky ko efa enonareo any angamba le anarana hoe Zedkof tamin'ny fotoanandro Zedkof inge mandeha helikoptera mihitsy maka volamena tany Amboropotsy atsinan'ny Malaimbandy andrefany Ambato Finandrahana zany Amboropotsy zany fa volamena namako varotra teo Morafeno taty akaikinan'ny Zomara Martina mpamatsy sakafon'ny olona mpanao volamena
verina vany le olona nitondra olona anankitelo isa efatra nitondra ray kilao sasany dozy mantsy an'le mpivarotra hoe ndao ray araka aminay fa tena goavana be ny verina vany tokoa le mpivarotra nitondra amin'ny kilao fa feno 4 miana tsira be nidina tany doly zany ny zavatra raha tsy misy an'izany nge to Madagasikara efa ady saritaka lolo efa mifamontsika malagasy raha tsy nanana renan-kibony tany fa matoa mbola mijoro reny hoe olona any ambanivohitra reny tsisy fidiram-bola ngany le asa famokarana tena lasa bloqué de lasa mitady zavatra hafa satria le fanjakana koa tsy nanana politika mazava teo amin'le tontolo ny famokarana zao vao mody milalao akotry moa zany le filoha-pirenena amin'le tontolo ny vary sy ny sisa mitoditodika any amikatsaka efa lasa any amin'ny zavatra hafa le tatsa satria delesena nandritra ny 10 taona miteny amin'ny faniry fotsiny a ty somamanina nanao ny sinoa miarina de nanao ny sinoa de le nananganana reny ange za nge ny ainan'izany ty faniry nisy olona atokony olona nalefa tany am'le terrara zay tsy manaiky an'io fa zao io rehefa ny adiadina ay retolona te hivarotra kitay ao ambanja eritrereto am'izany a fa misy connexion ino tiako lazaina am'le connexion misy fifanarahana be amin'ny resaka hoe fikapana azo sy ny etsetreetsetra na tonga an'izany de mody hoe io fitrandrana terrara io manimba ny tontolo iainana sy ny etsetreetsetra ay le olona te hivarotra kitay anaovana charbon ka misy fomba fiteny azy a misy tombotsoa tsy lazaina ao anatin'ny zavatra ohatry reny matetika fa tsy mandendeha ho azy reny aza miniminy foana ohatrany hoe bestuliary misy vahoaka mitsangany misy zavatra tsy de misy tombotsoa tsy mazava ao arinan'ireny olona reny fa misy olona koa nge manao hoe zay mangataka io mba handeha io azazona miasy ny any ambanja ho azy zao ny eniko tonga ty amiko hoe mba roviana no andeha le asa ty ambanja ngiara-motarisona fa tena mila asy zay zay nge tany faniry nampiasa olona 700 isan'andro 700 eritrereto zany de zao le olona 4 taona zay ihany janona de fatany nefa hoe hiasy io de nefa jereny elabe tsy miasa ihany de mba gaga ry zareo hoe ahoana sao de tokony ho taitairina fanjakana tsy afaka hiditra am'le raharaha privé fa de everina fa de ahita vahaolana ry zareo raha resaka iny aloha zany a ahita vahaolana izy a mpandrosoana an'io asy io ka zao teo besarety arangery faniry efa tsaromy faniry angambo zay a nahita volamena ny olona nanivana tamin'iny ranony besarety iny nisy zany a de nangadindry zareo voditran'olona de janona tsy misy mahazo miasa ka hoe ary misy volamena tsy de zange tsy taitra am'izany ry faniry rano volamena mivoaka any andrefa ny feno rivo be avaratry feno rivo be anelanela feno rivo be skandreo nanaovany sinoa ohatry ny autoroute fa tsy ny hoe ao an-tany fotsy ny ao an-tany fotsy ara le le ruby eto an-tany fotsy mihitsy le ruby mbola nitoanana tamin'ny fotoan'androny fa raha mivoaka tapoka andray zay a de tsy fantatro fa de rehefa maheno an'izany a kotontomota mahita ny fahorian'le malagasy a zay manko io zavatra tiako atongavana io na tonga niodina lavitra be zany vao tonga teo am'le izy a inona ny tena olana ny fijerina ho azy indrindrandrindra zany am'izao fotoana zao tsy ahafahana tsony a na tsy ahafahan'le malagasy tena mivoatra mihitsiny a tsy ahafahan'le fanjakana otriny le fanjakana mihitsy ny sakana ny tsy afaka zany a ny tena mampandrosa an'le firenena nefa ny arena rehetra ato aminy lasa voatelo mangataka 10 millions 77 millions de dollars mangataka 151 millions de dollars d'euros anovana téléphérique tsika lasa mitrosa alors que raha jerevana zany enona zany zavatra resan'ny tontomota zany a misy vola matory be da be ao ambanin'ny tany ao ho an'ny malagasy tena maro fa raha tsy nisy ho azy zany ry faniry tena efa mifamono tsy ny fahampiantra-tsony ny malagasy raha izao fitantanana ny firenena zao tsisy fidiram-bola nge mba tamy 91 ka barina teo amy 13 mai vola ariary zato ny nameny Andriamato Daniel Ramaro misy an'le Ramatoa izy no mitantara na andy ohatra nanao balina le Ramatoa tany amin'ny faritry Toliary iny izy no mitantara an'izany teo amy 13 mai satria manino tsisy fidiram-bola laza amy faniry afa zange efa tany ejedy fa ny vaty eo ejedy ange feno volamena ry faniry
eo angamba 2 kilometatra miala amin'ny tanàna ny Ejeta tsy misy olona mpanao. Hitako ange zany hitako zany fa tsy hoe fa raha tsy nanana volamena ty Madagasikara ty tsy nanana vatosoa de tsy fa tsy mifankahitana teto tena manao zany hoe au moins aloha zany le olona revorevo any an'le fitrandrahana renan-kibon'ny tany satria tsy afaka mamokatra tsony izy am'le resaka hoe mahatantsa azy any am'le resaka famokarana fambolena sy ny fiompiana de sécurité koa eo a de malasa izy zany orienté kely zany le resaka fitadiavam-bola mba veriveridi any izy mitrandraka aloha zany iny koa mety misy vola kely iny tsy hoe vola kely ny tena mampalahelo a ao anatin'le fanaovana vatosoa sy ny fanaovana volamena ty de ny olona mpividy de mivarotra mahazo tombony fa le mpangady tena milaza ny trano tsy azo lazaina hoe trano le izy tsy a no atao ohatran'izao le ohatrana tranona porozy reny ohatrany atao ohatran'izao de mba manary rano aingana de tsy lena ao anatiny reny ny trano hiatorin'ny mpanao volamena de toko misy anykonam-bary de vilia ray sotro ray zany de tsara masomaina angamba tapaky ny arona zay foana ny loka ohatr' zany ny fiainana fa le olona mpividy ny izy moa zany tsy manao dépense izy a am'le fangadiana azy misy eo zay izy vao mamoaka vola mandeha izy ary de mivarotra ary de tonga izy de mahazo tombony fa reto olona reto a s'investir zany hoe mampiasa ny tenany izy a manao an'le izy efa misy investissement zay mivoaka le izy rehefa aveo a tsy maintsy aloha ny trosana sakafo sy ny etsetretsetretsetra kely sisa tsy de hoe mahazo vola be marina aloha fa milamina raha mitantaranao ny fiainan'ny olona mpanao volamena eo a mora feno a Anjomara Martina mifoy izy amy 7 a de manao sakafo izy de mandeha izy a amy 7 maraina midina any anaty rano any anaty rano izy miala izy amy 2 a mahazo 2 deci zany am'izao a otrin'zay tam'zany zany 25 000 francs zany deci tam'zany fa zao deci a efa 26 000 ariary zao 130 000 francs zao zany hoe zay ny fomba fiaina tsy tahita tsy mifo marainy zany mihitsy izy a tsy mananina fa de amy 7 izy oa de makany anaty rano hoe erindray any asa de ohatra zay aranao ataon'le olona fa mahagaga le olona koa ny tena marina ty ndray mo ataoko tsy ataoko parenthèse ty fa zay mihitsy le izy le olona matetika saika le fanompontsampony be de tsy mety manan-karena mihitsy fa lasa tokotoko any amin'ny vato kely hazo kely vody hazo tsy mety manana zay za tena ambarako zay a ya miova kely amy mahazatra le fomba fitolantsika le fandarina satria misy zavatra goavambe manko any amy faritra rehetrarehetra any de rehefa mifampidinika izay sy tontomota de hoe aloha zany mba ho ambarantsika atao anatin'ity fandarana ty ny antony mahatonga antsika manao an'izany de hoe ambadiky ny fiainana hitantsika isan'andro san'andro io a de misy fiainana malagasy zay nambara ny tontomota zay ambadiky lay mahazatra antsika hoe de mangatabola ny banque mondiale de mandositra antsika indray ny volony européenne ny banque européenne d'investissement de mitanisan'izao karazana rapport zao ny banque mondiale de sous programme ny FMI tsika mibady sy mibady ihamo zany de manana ny fomba fijery mihitsiny amin'ny fomba fampiasam-bola sy ny famatsiam-bola etỳ Madagasikara de raha vao tsy tsara tantana indray ny lafin-javatra ohatran'izao a de tsy amme vola indray le AFD ohatran'izany nge ny resaka hoe relation multilatérale eto Madagasikara fa kaitsika de manana vola tsy toko tsy foroantsika amin'ny arena an'le malagasy mbola tsy miteny akoatry ny arena kibon'ny tantsika fa mbola arena kibon'ny tany fa raha miresaky tsika ny anatin'ny ranomasina sy ny économie bleu zavatra afo zany raha mbola miteny zavatra hafa mihoatran'izay tsika zavatra afo zany ny ato ny tomota tsotra ny fanontaniako ainy le fitondram-panjakana ve ny tena mikajy am'le resaka arena kibon'ny tany ho tena fanotra ny fampandrosoana ho an'ny eto Madagasikara tena tsy miolaka am'izay tsika miteny am'izay de za koa tsy miolaka miteny fa hitako hoe satria mametraka an'le contexte Madagasikara tsy hoe miaina ery ambony ery de zao tontolo zao hoe ty ambany aty fa eto am'ty globe ty dolo Madagasikara zavatra mitranga ry faniry am'izao zao misy ny BRICS
tena lazay tsotsotra fotsiny mihitsy zay misy ny Brésil, BRICS, Russie, Brésil, Inde. Russie, Inde, Chine, Chine. ohatra reo, South Sud-Africa, Mhm. de misy ny tandrefana ny Union européenne, Amerikana, Australie, etc. Intérêt-an'iza no omeny faniry tombony. Mhm. Milaza mifaniry fa raha le tena société sinolo engeza le mpanao fifanarahana any Amerika na ametraka 5 milliards de dollars eo ary izy ananany zany. Ka aloha azava, ananany ho azany. Hoe anao zavatra eto Madagasikara izy sa vao tsy hanaovany an'izay aloha ozy hoe fanjakana tsy tandalana io. Zay tsy maintsy mikoty foana zay. Ka zay de efa tapitra ny resaka. Eo ange de efa tsy mandeha. Mhm. Hoe raha fanjakana tandalana ty misy lalana azo andehanana tsara isa-taona, mandava-taona. Zany hoe voie de circulation, voie de communication sy ny etsetratsetra. Ny olona mianatra, mahay, azo ampiasaina. Tonga ny investisseur. Ka hoe sinoa le manam-bola afaka mametraka na 5 milliards de dollars ary. Fa raha avany andrefany ianao tsy misy an'izany ange tsy maintsy miditra ao anaty bourse aloha le société. Manangana izy aloha eto de mikarakara izy konkonina izy de manao appelana fond izy any amin'ny bourse. Zay izy vao mety tonga any amin'ny atsasaky zany vola zany. Zay nefa fotoana ao anatin'ny 4 taona zany vao tonga. Iry ka zay ny Union européenne zany na reto tandrefany reto tsy de marisika loatra hoe anjakazaka eto na ny sinoa na ny russiana na ny indiana fa mba izy maniry mba hoeo ny australiana, ny amerikana, ny anglisy ahoana ny ataonao. Za tsy manana an'izany réponse zany tsy manana an'izany satria tena safidy ary zao ny code minier natao hoe faritana hoe stratezika ny zavatra aloha zay vao mahazo mandeha sy trandrahana. Stratezika ohatrany tamin'ny andro Ratsiraka hoe misy teneur en uranium sy ny thorium sy ny etc. De hoe tsy maintsy INST tsy any am'izany tsony. Fa ny grafite ara lasa stratezika am'izao. Am'le resaka batterie miova le teknôlôjia de lasa miova, tena miova be. Le zavatra ny arenan-kibony tany tena miova be. Mila mianatra. Tsy hoe sarotro zany fa mila mianatra tsika, mamaky tsika de fantatritsika zany. Ary nzao nge vahoaka malagasy te ampianajanaka fa lazaina hoe ty gratuit fianarana rehefa tongana izy mandoha vola de tsy manana izy de mijanona. Mampalahelo. Ka zay rehefa le raha vao le environnement économique et financier tsy ao tsara de efa tsy tonga mpamatsy vola mpanao trafika tonga. Oka aloha zay azava. Samy hafa zany Samy hafa mihitsy zany. Donc zany presque mpanao trafika io be da be miodikodiny eo io. Zay angely zavatra zay zao safira no ataon'le olona ataony aposy izy mandeha eny amin'ny ropilany ohatrany hoe misotro coca izy no ataony eny amin'ny salle d'attente eny amin'ny aéroport ohatrany hoe tsisy ninona ny aminy. De nefa ny zavatra ohatran'izay le izy mpanao trafika tonga na mitoerana rehetra zay misy voaka volamena tonga izy any tonga de miaraka amin'ny salimo de arendrika. De tsy mila milanja tavoangy sy anona tsony izy fa ohatry ny fanondro no entiny. De nefa efa misy 4 grammes zany. Rehefa maheno an'izany tsy misy ifandraisany an'le teny Ramatoa Kristina Razana Mahasoa hoe zay fomba fijerinao zay hoe betsaka ny investisseur teo avy eto Madagasikara na mpampiasa vola fa zao tsy rafitra no problème fa olona. Zany misy toviza ve zay teny tontomota zay? Efa hafa mihitsy zay le olona resahany eo ange zany c'est la corruption qu'elle veut parler. La corruption engendre le hoe tsy misy état de droit eto fa ny tiako ohatran'izay fahazahoako ny tenin'ny mpanina aloha hoe ny olona mpampiasa vola nge hoa betsaka fa zao iza no fidinao ny russiana sy ny sinoa sy ny karana sa ny amerikana sy ny anglisy sy ny australiana anao tsy tovy ny réponse tsika sy faniry ohatra no ny antony samy hafa. Zanako tianao hianatra any Harvard zanako tiako hianatra any ohatra hoe any Pékin satria ny teny sinoa am'izao mitohatra ny malafo
mivarotra sakabelonga Teny anglisy. de ohatran'izany ka tena safidy mihitsy zay tsisy manana hoe diso sy ana fa zao zavatra tokony ataon'ny malagasy fotsiny a mametraka tsara fanjakana tandalana na ahoana zay foana ataovy ny lalana ataovy ny jirama ataovy ny école zay toto manerange zay ihany zay nge ny fampandrosoany fa ity resaka hoe ataotsika ny capital humain zay rehefa nge ny fifandosona am'le zavatra resahany faniry moa mety mbola iverina amizay am'le resaka hoe déclaration rehefa aveo manambara any amy programmany état malagasy zany nataon'ny prime ministre kabary izy hoe anao zao tsika de zao hoe ampitombona ny capital humain ampitombona ny anina any amy domaine ampitombona ny any amy fampianarana rehefa aveo ianao a mivoaka any avelany a contrat militaire anao ataonao misy mifandray am'reto izy moa zany de makay zany tsika zay nge le olana ary faniry tsy mirindra il n'y a pas de cohérence entre ce qu'on déclare et ce qu'on projette de faire ka tsy mandeha zay tenen'ny olona mpikirakira mpanao entreprise hoe tsy misy ingénierie mihitsy zany zavatra zany a fa état d'âme daholo ny be debe ka ny état d'âme angana ampandroso an'izaniza de le olona anankiray zay moa miteny mahasositra hoe ora motarisona any am-piangonana ny fihetse-po entina fa tsy etiananiny etya marina fa le fomba fitenenany azy mahasositra fa ohatran'izay fa tena tokony foana hoe atao ny fanjakana tandalana raha atao ny fanjakana tandalana nge de fa fafana ny senisy ny ACC zay mariny sy zay tokony ho fafany zay fanjakana tandalana io moa zany napetraka atao anatin'le système anti-corruption nanomboka tamy 2004 anatiny tena defi napetraka ny Flomar Karavalomanana mihitsiny zany satria manomboka niditra atao anatin'le libéralisation tsika nanomboka ny aintsika atao anatin'lay tena resaka ajustement structurel be da be zany zavatra nidirantsika tam'izany fotoanany zany de anisany tsika nanaiky ny amin'ny hoe ndahoara apetraka am'izay reo système anti corruption zany de nanoratra tam'izany tao anatin'ny CNLCC mosa inona sy tadidy fotsiny tontomota ny chaîne pénale ny rehetrarehetra tateoriny moa zany sorona n'Andriamanitra mba voapetraka ihany zany ny CSI ny RAI sy ny rehetrarehetra zany samy finna zany fa zao ohatrany tsy mbola mety mahita résultat tsika fa matanjaka le corruption eto Madagasikara de le fitondram-panjakana isaky miresaka de hoe tena atao lara-pahamehana ary tsy ananakavana fa naiza le anao zany de maneno be ary rehefa mivoaka amy tarehimarika voaingantsika vo nilaza teto indray zany eo amin'ny indice 2023 fa mbola io foana le toeran'ny Madagasikara zany am'le corruption zany tena tsy any an'le mahafinaritra zany le izy hoe tena tsy mahavita miady azy tsika zany fa de ambony le toeran'ny Madagasikara rehefa miresaka an'izany tsika manaitra foana hoe raha mbola misy fanjakana eto ka sarotiny am'le hoe fitantanana an'le firenena le fitondram-panjakana de veritsika fa manokana ny ezaka rehetrarehetra vany aminy zany mba tena iady ao anatin'izany satria zany ny sehatra ny diva ny sehatra iraisam-pirenena izany ihany koa no zavatra napetraka reo mpitondra teo aloha zany fa rehefa mahita zany ianao de hoe goragora raha-pitantanana misy eto Madagasikara de tsy mety mahita izy tsy fatako loha tontomota fa iza tena isan'andro mitady hoe amin'ny fomba ohatrany ahoana raha ny afahantsika mivoaka ao anatin'izao ohatrany hoe misy tunnel be zao na ekonomia na politika na sosial tena tsy mirindra hoy izy tontomota fa tsika rehetra vahoaka tsotra sy ny mpitarika fikambanana mpitarika ONG mpitarika société civile mpitarika antoko politika de samy mahafantatra fa ohatrany ao anaty tunnel Madagasikara tsy mety mahita misy tsika lavaka tena hoe hazavana manangasanga mba eritreretana ny amina hoe efo tafavoaka tsika satria le mpitondra tsika ivoaka anaty tunnel zany dia tsy mitondra atsika ny an'le fahazavana ivoaka fa ohatra mitarika an'le Madagasikara any anatin'lay aizin'le tunnel foana de melavaka le tunnel any anatin'le lala manjo ihany foana no misy an'le firenena am'izao fotoan'izao de mame repère tsika farafaratsiny zany ho an'le vahoaka malagasy ny amin'ny hoe élection législative ny aingana
au moins aloha zany etotsika manmiodina any le vahoaka zany mba hahafahana mametraka repera mazava hoe io misy zavatra voafaritry ny lalàna, io misy zavatra azotsika andraisana anjara amin'ny vatana ho an'ny mpanao politika mpitarika fikambana na fiarahamonim-pirenena sy ny sisa sy ny vahoaka malagasy. De rehefa miara-mirona ao anatin'le legislativa de manomboka mamatsy kelikely amin'le olana dia manomboka ahita an'le hazavana ivoaka zany tsika ao anatin'le tunnel zany tontomota. Zay tena mampalahelo ngery faniry raha tsorona ny resaka ngamontsika republika ry faniry eo mihitsy mifanontaniana mipetraka rere olona milaza fotsiny ny arianana republika amin'ny Madagasikara fitiavana fandrosoana fahafahana angamby izay tsy fantatro elako tsiny fahamarinana hono elako tsiny tsy fahaizako tsenjeren'le izy fa ny zavatra hoe vao mandeha le izy hoe lalam-panorenana de efa dikaina daholo ny akamarony gouverneur ny amin'ny famoahana ny vola dia lasa fond souverain tsy aka ahoana moa no andeha tsy mirindrake zany de eo tsika de efa sahirana de le prime ministre io moa zany izy eo nitendreny izy araky ny anina hoe alany filoha de nitendren'ny filoha izy zao hoe anao fifidianana solombavam-bahoaka to lasany barazina efa mipetraka melo hoe oka mba tso izao oka mba fifidianana no atao ka zay ato anatin'le tany hoe republikana tsika sa fitondrana fahampanjaka de tsy mifankahita tsony tsika eto am'le zavatra iainan'le firenena ary ny vahoaka malagasy tena milaza aminareo tsy de miasa saina am'izany izy fa ny mahita hoe zavatra iroana ohatrany hoe any anelanela maro lampo sy atany fotsy any zany zao ny mahafaty azy mbola tsy miteneny reny hoe mananjary reny any Manakara any amin'ny faritry Vondrozo any amin'ny faritry Fanadina any zany ange tena misy zavatra be de be arenaky ibony tany tranga mbola tsy tenenina koriko le ato anatin'le Vallée de Mine anelanelany lalana atsira be mandoto miandry vazo sy anelanelany ivato ambositra sy ambato finandrana hatrany Malaimbandy ao anelanelany io tena feno volamena vatosoa ary tany tena zara fa misy olona zany ny zavatra mitranga eto ka ny olona ny tenenina hoe ay miasa saina tady tsy mahavelona ny olona ny resaka an'izany fa hoe aiza misy vato de andao hitondrangady sy baramina de lasa izy zay ny azy ny ahoana moa no andrikanan'zany zay le fiainan'le malagasy aiza misy vato iasana fa aza manao resa be fa aty aminay tsy zay raha mitsy hoe fa aloha mihitsy le aloha tonga de le iasa zay kinna tsy diso le olona de zay le izy aty mbola lasa itsika samy aty tanàna aty hoe miasa brao miasa anina ny hoe tsy azo ataony ohatrany hoe sahirana raha mahazo maro anisa mimpanotra fa sao de anakiroto ry faniry eninao ve aloha iny vaovao iny tontomota eniko ihany iny hoy zany mba tsy sérieux tsy matotro zay ngamba no andikako an'izy aloha aloha fitiako lizy zany aloha close iny zany le resaka renakibony tany iny tsy maintsy mametraka ny am'le hoe tena fanjakana tantalantsika mba hiatoanantoka zany fahatongavany reo mpampiasa vola eto Madagasikara de tsy afaka ny fametsiny amin'ny malagasy tsika raha ohatra ka hoe lasa miazakazaka ny anatin'le fitrandrahana renakibony tany rehefa mahay mivaky karera zany le firenena satria le malagasy ny antony de zao efa mihevitra izy fa tsy afaka itsony amokatra ary noho ny antony ny zavatra samihafa na eo amin'ny tsy fandriampahalemana na am'le fahalafosa amin'ny masom-bolo sy ny zavatra rehetrarehetra mifanaraka an'izany ny zezika sy ny sisa sy ny hoe mahasarotra amin'ny famoaham-bokatra zany de lasa mitady zavatra hafa atao le malagasy de voarany fanjakana zany ary tsy maintsy ahitsy nefa zany tsy maintsy mena fanantenana le malagasy zay ny antony mahatonga ny eo anivo ny fanoherina amin'ny alalan'ny firaisaka iny ndaotsika andray anjara hiditra ao anatin'ny ty raharam-pifidianana ity mba hahafahantsika zany mitondra ny anjara briky
manoloana n'le fahasairana n'ilay vahoaka am'izao fotoana izao. De io le nyteneniko teo hoe ny tunelina mazava araky ny misy mpitarika de hoentin'ny firaisan-kina le izy mba hitady lalana mazava hivoahana anatin'le tunelina zany, fa misy anankiray mitondra anatin'le tunelina tsy mety mahita lala mazava efa 5 taona taoriana 7 marsa 7 zay. Hoe ndao anareo ampidirino anatin'le tunelina ty de tsy mety mahita tunelina ivoahana leto reo olo reo reto mpitondro reto am'izao fotoana tenenantsika izao. Fa de mbola lalana maizo kitroka foana ny tanamany an'le vahoaka malagasy, izay ny taritany an'le vahoaka malagasy. De tsisy tableau de bord izy ao anatiny ao hoe eto de maketo tsika de tafavoaka tsika. Fa au moins aloha zany tsika te nivon'ilay fanoherana zany de mazava ny aminy hoe tsy mety tsony ny andehanana any amin'ny tunel io lalana hitondrany le mpitondra fanjakana io, fa manana lalantsika farafa aingany zay any amin'ny volana me afahantsika aloha zany manakisaka tsikelikely an'le olana samihafa ka tafavoaka ao anatin'ilay lalankizy io tsika ahita hazavana. De zao ndray ny zavatra mitsanga tontomota ho antsika mpanaraka omaly amo zany resaka tam'ty tao anatin'ny fandarina de betsaka mihitsy ny antso na de vahako ny taty amiko hoe tena mba tsy tsikaritra indray raha faniry fanambarana nataon'le vovonana iny. Ratsy ianao no nyteny an'zaiko zaiko nge ny antom-pisina eto am'ty fandarana ty moa zany ho antsika mpanaraka natao hampahafantatra ny zava-misy. De raha tsoriko zany le izy tontomota tao anatin'ilay fanambarana le hoe vovonana miaraka an'le fitondram-panjakana de hoe mitady fitoniana ony zany lay firenena. De tsy manaiky ny fanakorotanana eny amin'ny anteny meram-pirenena. De aleo zany hanana an'izay tena hoe stabilité ao anatiny 5 taona zay le filohan'ny repoblika rehefa hanana maro anisa matanjaka tsy mivadibadika mba hahafahany manatanteraka zany an'revina pampandrosoana. De gaga ihany tsika nitondra an'izany fanadihadiany zany omaliny amin'ny ka tsy efa nanana maro anisa matanjaka ve nareo de mbola mandany any tsy mba zaza fa karoy fa mbola aoro zareo. Satria reto olo reto any isaky manao valandresaka ao ampanao gazety de hoe mbola eo tsaka daholo ny maro anisanay mbola eo am'zato maheuro zay sisa. Fa zao mbola miaia foana reto olo reto amin'ny fitantanana an'le firenena. Aza anie maro anisy na eo nivony senana ny assemblée nationale na ny gouvernement. Fa tsy afaka hoentiny le izy makany an'le fahampandrosoana satria tsy hainy lay atao hoe mampandroso firenena, tsy hainareo le izy. Tsy vitanareo mamadika liso asa mivaingana makany amin'ny vahoaka fa donginareo azy le maro anisa, donginareo azy daholo ny ekipan'ny gouvernement zao hatramin'ny secrétariat d'état hoe ity misy ministre any MPM, ity misy secrétariat d'état zay amin'ny chargé mivatana any amin'ny présidence le izy zay tsy mety voatendrinareo anatin'le 100 andro satria ny ekipinareo tsy manana. De donginareo azy daholo ny rehetrarehetra fa tsy hainareo mampiasa azy hamadika an'izany ho bainga ho vokatra makany amin'ny fampandrosoana. De zay ndray zany vaovao tontomota adika ho fanakorotanana zany ny fahazon'ny mpanohatra maro anisa de tena matahotra mafy reto olo reto reny fanambarany reny midika fa ao anatina déclaration reny déclaration na pahoatra reny zay hiatrika amin'ny fifidianana solombavam-baoaka fa mampahazo aina amin'ny mpanohatra zany hanatsaratsara zany ny terrain rehetrarehetra andehanany indrindra zany ny amin'izay olona zay iveriny zany fa arotsany amin'ny fifidianana solombavam-baoaka tontomota. Mariako am'izany zavatra nyresa amin'ny faniry zany de zao le olona manao fanambarana aty amin'ny mpitondra mpanatanteraka zay aty amin'ny ohatrany hoe satria ny présidence no pilote zany présidence no pilote tsy voatery hoe c'est le président fa c'est la cour manodidina tena le ao am'le mpanatanteraka zany no mibaiko hoe tandremo sao manakorotana andraso aloha ny zavatra tsy azo mireto olona tsaina de zao hoe androm-panjakana no lazainy fa manakorotana izy androm-panjakana koa nefa tsy tokony hifanao an'izany aloha fa raha mifanaja raha mahafantatra s'il connaissent ce que c'est que le hoe mifanaja de tokony tsy teny oatra zany izy fa tokony teny tsy miteny an'izany mihitsy zay fomba fiadika-hevitra ao anatin'ny anteny miera-pirenenao any anteny miera-pirenena zay tsy tokony hitsabahan'le mpanatanteraka, tsy tokony hitsabahan'le mpanao lalàna moa le législative fa ny mpitsara
tsy tokony hitsabahany mpitsara zany fa ampanao lalàna zany de aleo izy a no hifanazava ao am'izay fomba azaony a fandresy lahatra ao ka tsy ny atem-panatanteraka no ampitahotra hoe ianareo a mitandrema fa tsy sao de anakorotana ny président ny androm-panjakana ray tsy tokony hitsikera ny androm-panjakana anankiray ohatr' zany zay fomba fiadikeviny ao a anazy zay de aloha izy hifanazava ao a rehefa mivoaka ny hevitry ny maro anisa zay no ilain'ny mpanatanteraka zay no ilain'ny rafy mpitsara fa dia fa zao tsy mandeha am'izay tokony ho izy zany zavatra resaka mitranga eto amin'ny firenena zany aty zay mpitondra de mihevitra fa azo toroapolo ambizato angamby izy zay iny le mba nofinofiny anankiray zao de rehefa miteny an'izay zany no fanoerana hoe zay de tena mieritreritra mihitsiny zay fa azo maro anisa ary everinay fa lay baiko nomenay tam'ilay tsy andraisana anjara ny fifidianana azo avadika ho vokatra iny satria misy asa maika miandry ny tontolo fanaovana politika sy ny fanoerana eo anivon'ny assemblée nationale de ametrapetraka amin'ny paikady zay amin'ny fomba fanaovana politika normal zany ontomota ary tena kajy ara-dalàna zany fa zao retolo reto efa zatra manindry ary retolo reto tsy mazaka demokrasia de zay oa le teneniny raha ola izy faly malimoa izy navoakatsika fa raha ola izy mahatsara voakatsika kely ihany satria le fomba nanoratana an'le fanambarana zany tsy kisendrasendra fa tena nisy dika mihitsy natona nampidirina tery ampiandohana hoe tena tsy manaiky ny fanakorotana izy ty angetsy hoe nde hitondra olona etsy amin'ny inona moa zany etsy nalakely le fanoerana no tsy hoeny nge ny lapan'ny anteny meram-pirenena lapan'ny anteny meram-pirenena nge tompoko tsy hoe eny mamasina lapan'ny anteny meram-pirenena nge tompoko tsy hoe eny anosy be eny atsymbazaza li izy ary ny constitution ny lalam-panerenana miteny hoe isaky ny 5 taona de fidina ny solombavam-bahoaka satria fepito-piasana manday iray de 5 taona de omena andraikitra le vahoaka hanefa izany adidiny zany omena fahafana moa zany fa tsy hoe andraikitra le vahoaka nefa ny adidina de inona ny problema nle mpitondra fanjakana am'zany maninona no adikany amin'ny hoe tsy azo ekena ny fikasana fanakorotanana eny amin'ny anteny meram-pirenena zany hoe le tsy fahazakana le demokrasia le tsy fahazakana hoe tena misy lala mazavy io ary vita amin'ny mpanohatra ty ary vita ho azo ange io maro anisy io raha tsy hoe misy calcul hafahafandray any ambadika any tomanko zany zao a partir ny nahitatsika ny tony fanambarany tony mamailo amin'ny zavatra rehetrarehetra ataon'ireo mpitondra fanjakan'ireo izay iny sakana voalohany iny tamin'ny alala caution 20 millions d'ariary fanambarako zany sakana reny indirectement reny sakana mba tsy hahafahany zay rehetra manam-piniavana hirotsaka fa hoe alo adinay ty satria zay ny afaka manome caution an'ilay candidat miaraka amin'ny fanjakana zay angamba ny andikandry zareo an'le izy de ry zareo ny te azo maro anisa zay le jeu démocratique ka tsy zaranao ary manana maro anisa maromaro ny fanoerana afaka anitsy anao 9 moa zany teo nampitolagaga ny zareo zany satria le teneny hoe tony le teo aloha zany hoe le 9 nanana ny tim zany tena tsy zakany zareo ka mbola plus n'zay no avy eo tontomota mbola plus n'zay mihitsy no everina fa ho avy eo de araky ny tokony ho izy zany fa zao tena mahatonga ny zareo hoe miaya am'le zavatra le fitrangany zavatra de zao mora kokoa manaraka ny fandehan'ny fifidianana satria isaky ny distrika no mamoaka vokatra zany hoe tsy miandry le aty Antananarivo zany fa isaky ny distrika ary distrika anankiray de verina fa tokony ho voafehy tsara ny anaraka ny isan'ny bureau de vote sy ny hoe etsy ny misy an'le bureau de vote fa tsy ohatra n'le tamin'ny fifidianana président hoe any tsy hitako hoe aiza misy an'le bureau de vote fa de zao mbola hivoaka tsy kelikely eo ihany moa zany ny vaovao mahakasika an'le eritreritry zareo anaovana zay fombafomba anamboamboarana ny fivoaka ny sambato amin'ny fifidianana io efa mailo mihitsy ry zareo matoa mandeha meloha ohatr' zao fa zoany mihitsy ange
ny particule nge afaka mitambatra mihitsy ry am'izay izy a mba lasa ohatran'ny hoe mba atôma be rehefa le particule kely no mitambatra fa tsy le parti aka zay misy le satria mahagaga zany tena varina mihitsy nge hoe taizara namoazany reto olo reto anatin'le vovonana miaradia le fitondram-panjakana nreto atoko politika misy nge de efa tsy hitanao tsony efa tany amin'ny 10 taona lasa tany na afatarana an'le antoko zara gaga oy ay ty mbola any ty antoko ty de nijerevako tam'le sary io le filohan'le antoko tsy hoe manoatsy ny tsinina fa zao ohatrany hoe ndao aloha tambatra bobaka be atsika fa reto misimisy dimy le firaisakina fa enjana koa nge zany dimy zany tima prositeny HVM tsara tafina APM de nendrareo zany nanambatambatra io manko le particule tiany tandamotatenena fa tsika miezaka miresaka an'le izy fa misy antoko politika efa tena tsy hitanao mihitsy hoe taizy ty ay mbola velany ty antoko politika ty asa mora sura zany fa mety efa nanao déclaration d'existence daholo le parti politique reny satria tsy maintsy atao isaky ny avril isa taona ny déclaration d'existence ny parti politique asa efa navita congrès ve ny fatako zao misy antoko politika fatako tamy 2010 ny fanarahana fananganana an'le antoko nametrahana an'le flou national de raha nyfatako isaky ny efa taona ny tokony isy congrès na assemblée générale izy zay zany na conseil national zany hisafidianana an'le membre de bureau ohatrany tsy nahita mihitsy fa mbola hitako io ihany le flou national le antoko ao anatin'le mitambatambatra ao antoko efa tsy hitanao efa ela be efa 10 taona lasa ngamba nainona farany an'le antoko de hitanao fa ao anatin'le mitambatra sasandray moa zany de ohatrany le fikambanana zany na jorojoro maromaro zany ao anatin'le izy eny fomba fiady ara-politika zany fa tsy midikininina kory ny rehefa misy hoe karazana antoko politika 30 efa 10 arafitra ao miaraka amina fikambanana maro tsy midikininina kory zany rehetrarehetra zany de toute façon zany tsy manome résultat satria raha alefa mandeha misehatra fifidianana reny antoko reny tena za tena mieritreritra tantamota ho za hoe na mbola fifidianana président fokotany aza tsy fantatro mbola misy foana ve ny olona zay mety hoe hifidy anony olona avy any am'reny antoko le antoko efa tsy hitatsony io zany io tiako teneny io zay natambatra zareo ato anatin'le vovonana gaga manko toetrany tazy tsangana tandray nisy ndraiky ty antoko ty zany hoe ilaina le antoko ka zao rehefa te ampiseho an'le hersy le hoe te mba ampiseho hoe manana mpanohana le filohan'ny repoblika le fitondrana zany fa za mino fa fahafantarako an'ireo olona fatany tsara nge politiquement fa tsy manana base tsony le antoko hoe fa zao ilainy fotsiny le fitsanganany le filohan'le antoko ilainy fotsiny le fisiny le hoe antoko fa raha base fatany fa tsy manana base tsony reny olo reny ka zao nge na le filohan'ny republika mitondra raha mahita hoe ny heriny reny rehefa aveo ireo mantsy tena tsorona fotsiny zany raha ny heritreritra le famakina azy de zao mihevitra ireo olon'ireo mba azo fidiram-bola misimisy zany rehefa mipetraka eo ananinaniny eo ohatra zay nke famakina azy de rehefa aveo raha ohatra izy masady de milatsaka député izy moa zany de vita hoe tena lany tokoa rehefa lany ka ny tena olana de zao mahatonga azy reto hoe teny an'le hoe aoka tsisy korotana ao anatin'ny anteny mihery satria zao navoaka ny faniry maly fa ny maro anisany zareo ihany nanao an'le motion de censure zay inona mahatonga zany satria le député mahita hoe kay zao mibizina anataony bizina tsy ara-dalàna fa raha bizina ara-dalàna nge tsy misy araky ny tokony ho izy zany de fahaizan'le olona zany tsisy azo anenjehana azy am'zany fa matoa menimenina ny député manana renseignement manana information be de be hoe misy zavatra tsy marimarina mandeha nazahoany zavatra anany de zay mahatezitra an'ireo amin'ny mpitondra zay mahatonga an'io hoe motion de censure sy ny etsetretsetra mitranga eo amin'ny anteny meram-pirenena io zao zany reto ao anatin'ny fitondrana reto manodidina de efa miteny hoe oka tsy isy zany ka nareo ve raha anao an'zany bizina tsy ara-dalàna zany mamboty firenena lasa tsy miasa le aray fa na mahita zavatra tsy marina ary izy tsy sahiteny lasa sahirana le samy finina fa na mahita vola no tokony hoe ho araha maso tsara ary izy tsy samy teny
de eo izy aloha zany a tendrena DG a de mba mahazo vola eo izy a fa ny asa ataony a tsy misy Bianco mo tsy fantatro na mbola misy zany Bianco zany na tsy misy a sa Bianco koa manana état d'âme ka rehefa ranona de tsy kitihana fa rehefa ranona de kitihana tsy fantatro zany fa tena mahatonga nyreto mpitondry reto manahy de n'zao hoe oka tsy hisy korotana satria zany le fahamarinana ao anatin'le fitantanana mety mbola ho hafahafa enganeka andeha marina am'izay ny raharaha io amba zay raha mba hoe nainakalesona zany tam'le mandaty mba zay ange faniritsika aloha zany e hoe andeha araky ny tokony izy tena tsisy korotana tokoa ao re olona ry RD isan-karazany a fa rehefa miteny zany député hoe kapoka latabatra izy hoe na ataonao ay zany nioatra n'zao a de ivoaka ny mangarahara de andeha le fitondrana tsy misy saritaka zany mihitsy eo amin'ny assemblée raha vao misy hoe mirava fa mametraka fanontaniana hafahafa nareo de efa tsy mety tsy sa manao fasafasy le gouvernement zay ary rehefa manao rapport d'activité koa de tsy kely manao débat nefa voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana zany zany daholo anieny tsy fametrahana asin'le assemblée nationale le tam'le mandat eo aloha ty e zany ny olana zany aiza misy am'zany hoe gouvernement zany matahotra hanao fasafasy amin'ny député zay nefa no asan'le député zay ny asan'le solombavambaoka ary zay koa ny takina any am'ilay gouvernement hanaiky fasafasy de alefa mivatana amin'ny haina manjery-panjakana ka raha mbola fanjakana matahotra an'zany de verina hoe fanjakana mbola te-anoy zany am'le nitenen'ny tontomota teo le tsy fanaran-dalàna fanjakana mbola te-anoy le gabraraka fanjakana mbola te-anoy le akamakama hitatana firenena fanjakana mbola te-anoy an'le fitantanana tsy misy résultat fa de hoe tantela afadrakotra ny ilaitsika zay ka am'ty zany de zao anteny meram-pirenena homena asina mitodika makany vaoka ary baikony lalam-panorenana sy ny lalàna ny asa ataony zay tokony misy fiatraika ny vatana makany anivo ny vaoka malagasy izay zany le zavatra andrasantsika am'ty de raha azo zay maro an'izy zay io mampatahotra an'izy menakavy io or vaoka malagasy a matahotra ny azon'ny mpanohatra maro anisa lay fitondrana zay ny fanambarana nataon'izy ireo nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo ny atao zany vo nahita an'iny zany de zao ny mametraka paikady ampahombiaza nazona maro anisa fa efa tsy lavitra zay aloha tena tsy hipetra-potsiny reto olo reto iketrika le raha vao mahazo maro anisa ireo mpanohatra reo gravy ty no izany tsy maintsy mitandriny tsika inona ny fitandremana ny fametrahana paikady-mbona na rehefa tongo zany de tsy maintsy zaraina amitsika sy ny fiambenana ny vato tontomota zary faniry de mba te hiteny an'izao a ho an'ireo rehetra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ireo olona milatsaka candidat député reo re vo hitanareo fa mpanao afera tsy de marimarina tsy de mita hoe aty amy candidat firaisakiny izy no lany a tsy de mino an'izay a fa mba jerevo tsara mitoetra an'le olona mirotsaka candidat eny amy faritra misy anareo fa aza de sodoka an'le hoe ameny kivety ameny jirona koa hoe sy ny etsetreetsetra aza sodokan'zany fa ny any tena mba fanindriko ry faniry fa mbola tsy nisy nyresaka nareo misy moko miteny hoe rehefa manana ny maro anisy zay lasanay ny prime ministre araky ny tokony ho izy zay araky ny lalam-panorenan'zay fa zara tena mba mihevitra mate tsy mbola nisy nyresaka an'zany a fa za mieritreritra hitan'ny faniry ny mampandeha tsara ny hoe any États-Unis sy any amy firenena samy hafa le hoe élection ami mandat tsy mitovy ny fotoana hifidianana ny député sy ny président fa eo atenatena ny fotoana ny président no hifidianana député de am'izay tsy misy mihitsy ny business hoe tsy kombakomba satria tonga le président efa misy assemblée eo re vo tsy manao tsara ty président ty de tsy ho lany ny mpomba azy am'izay fifidianana mimandao atao eo fa de olona mpanohatra azy de tonga dosahirany ohatrohatran'izay ny tokony hanaovana an'io lalam-panorenana io rehefa miova amin'ny prime ministre be de be ny zavatra azo atao zany fa ny amo zany
mba revirevin-dramontarisona zay zavatra zay a ambalazaiko ihany a fa itsika malagasy aloha aoko tsika ametraka fahatokina ho an'ny reto a kandidan'ny firaisakiny reto za aloha de miantso manokana anareo any ambanja fa mbola tsy naheno a sa efa naheno faniry izany any ambanja mbola miandro sika ka de manavo afatra manokana za moko ny tany ambanja zany tamy 5 taona nanaraka n'ireny zavatra reny de mba maniry a mba irainonareo a ametraka tsara n'le kandida fa fantatrareo a nga mera teo aloha moa zany a no lany deputé teo a de zay ma indépendant izy fa tsy hoe IRD akory a de mirary anareo tim firaisakina any ambanja mba hatafita tsara zay kandida apetrakareo a ho amin'ny kandida ny firaisakina any ambanja any de anaraka an'izany daholo ny any a Ambilobe sy ny Antsoia moa zany a de efa minazavako tany ara tamin'ny élection présidentielle taona resy mihitsy ngiara président Ravalomanana de heverina fa tokony anaraka an'izany anaradian'izany mandry tsara be alalana be fandrina sy ny ohatran'izany a de mirabanareo a de manao miraisa iny ny anaratsy a isy foana toetran'ny olombelona zanak'olombelona nanomboka tamin'ny taona 500 1500 no efa nitsisakisaka nanaraka ny totrany devoly de le manaratsy manendrikendrika manao vavolombelona tsy marina zany no ataony mba manka ala de lasa ohatran'izany ka zao maiza mijoro miresaka foana misy olona manaratsy anao de atony de mifampiresa aminy hoe fa mahoana zay fa aza mifampiavonavona tsy zany tsy mitondra makay zany fa tokony mifanampy fa lalam-panorenana mono hoe misy hoe fitiavana de mba taterao amintsika rehetrarehetra zany hoe mifankaty zany tsika azahoantsika mampandroso tsara anyty fireneny ty fa rehefa mifankaty tsika hitan'Andriamanitra eo foana lalana hitondranatsika menakavy ya alohan'ny tena marana ny tonton Motazy namana faly eo amin'ny lafin'ny teknika nisy vavao tamin'ny farany herinandro teo a momba ny mpanao gazety Lola Rasoa Maharo satria raha mifantatra moa zany a dia rehefa nifonjay ny Lola Rasoa Maharo de nisy sazy 5 taona nahazo azy de nisy ndray antota taratasy vaovao ndray zany zay nambara fa hoe fikasana tentative d'évasion hivoaka ny fonja de nahazo ny Lola Rasoa Maharo 2 taona ndray zany dossier izany zany de maka heritsika ho an'ny mpanao gazety Lola Rasoa Maharo zay anisan'ny namorona sy nitatana ny la gazette de la Grande Île zany tsy mora miatrika zavatra ary zay le fanjakana am'izao fotoana zao fantatra le machination mandeha am'izao fotoana zao hoe de zay nakaherezitsika ohatra ny nahazo any mpandraraha mbola rajona ihany zany ohatra ny zavatra ketriketrehana Andrahaja Henri Laurent ihany zany na Roly Mercia de io ndray mahazo any Lola Rasoa Maharo le izy zany hoe nomena mandavaovao hanidina ny vavan'izy ireo tsy hivoaka ny fonja zany reto mpanao gazety mpandraraha de tsy fantatra koa hoe mbola misy hafa ve zay efa any am-ponja no rohizana amina raharaha hafa zany fa de zay ny zava-misy eto Madagasikara tsika zany de makahery handrendray aman-dreny na inona zavatra niseho tamin'ny zavatra ny lalovan'ny firenena de zao nanana ny lanja lehibe teo amin'ny tantaran'ny firenena ary lanja tsara teo amin'izay hoe tena fikororoana ny zavatra tsy mety izany ny gazety naoriny Lola Rasoa Maharo la gazette de la Grande Île nanana fahasahinany teny manoloana ny zavatra tsy ara-dalàna ihany koa zany mpanao gazety Lola Rasoa Maharo zany ary nandalo tam'izany ireo mpanao gazety marobe zay niara-ny asa sy nifandray taminy zany tena nametraka mazava ny asa fomba fanaovana gazety ao anatin'izany efa hanadiadiana investigation zany de zay nitondrantsika fakaherezana satria tsy mora zany hoe manala ny sazy any am-ponja ao anatin'ny taona maromaro izany fa de isika makaherintsika any Lola Rasoa Maharo makaherintsika ny Rajonambola makaherintsika ny Laurent Rajason ry Mahery Lanto Manandafy ry Beanirina Marcelin reo rehetrarehetra zay manao ny sazy ny any am-ponja ry Stanley Ramarvelo zandrikely kanefa dia mizaka ny fonja am'izao fotoana izao zany rehetrarehetra zany everitsika fa any orina any mba hisy mangirana ho an'ty
Madagasikara ity ka tsy ny esprit revanchard na ny hoe toetsaina feno valifaty no anjaka satria raha izany manko no anjaka azo antoka zany fa rehefa tsy eo amin'ny fitondrany reto olo reto de ataon'ny olona tena za tsy te hiteny aza lambo fa ataon'ny olona koa zany am'izay nataony taman'olona ohatr'izay nge le manahira nataony tomoty ary za tsy te hieritreritra am'zany mihitsy hoe ohatran'izany ny fomba fandovana ny fomba fanaovana politika engane ka tsisy an'izany fa mba ahay akalesona zany raha mbola mahay makalesona moa fa rehefa fijery an'reto olo reto ohatrany tsy de tena mahay makalesona maraparantsika tontomoty de inona ny zavatra tsy main tokony ho lazainy de teny am'y vahoaka malagasy hoe isika Madagasikara mantsy any de lazainy vazaha hoe io Madagasikara io ange firenena tena manan-karena nambaratsika ny sombotsombony tam'le hoe manan-karena ave Madagasikara sombotsombony tenenitsika teo tena manan-karentsika zay mahavelona ny malagasy rehetra any ambanivohitra any fa zao tena mahantra nge io Madagasikara io tena mahantra tokoa tsika hitatsika ny anjoro eny amoron-dalana rehetrarehetra eny ny fahantrana efa lasa miara mitsindroka miaraka amin'ny ambozy ny fitenenana vahoaka tsy rariny zany ka zao anovotsika mba tsy hisy an'izany tsony eto amin'ity firenena ity fa mba malagasy miaina any amin'ny tokantrano sahaza ho an'ny tsirairay dia mihevitritsika fa anova izao fitondrano zao ka de azakivy mifanetana efa misy mizara vary sy koveta sianina zao kandidany fitondram-panjakana mandehandeha ety amin'ny tanàna ety faritra boribory tamy faefatra misy an'izany a faritra Ambohidratrimo koa maly atalata nisy an'izany raha ny heniko aloha zany fa de tsy maninony zany izy ny teanao an'izany raha izany no heveriny hoe azahoana amin'ny fonareo vahoaka fa raha mitady ny fiainana tsaratsara kokoa ho an'ny taranakareo sy ho an'ny fiainanareo fiaina tokantranonareo de zao manaova ny marina mivavaha amin'Andriamanitra mandrakariva fa miady amin'ny asan'ny ratsy tsika tsy maharesy atsika ireo de mametraka anareo eo amin'ny tompo zay ombatsika mandrakariva ny Andriamanitra hitantana atsika izy eo amin'ny fiainatsika andavanandrom-piainatsika misaotra tompoko velom-pakasitrahantsika ho anao zay manaraka nyity fandarana ity fandarana nitondrana n'ireo vaovao maro samihafa na vaovao amin'ny setra nasionaly na amin'ny setra resam-pirenena nitondrana fandalinana sy fanadiadiana ihany ko ary heverina fa amotsym-pitsorana an'ireo zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy manoloana ny lalana izorany amin'izao fotoana izao de makasitraka ny namana teknisiana tao ambadika tao ifaly Ramanarivo no nitarika ny ekipa teknika niaraka tamin'ny Ridy Joshua tao ihany koa ry Lalaina mifandimby tao izy mirala de ny Andriambavilanitra Juliette itsika de misy an'izay ary manatsoa zay koa vao hitako teo izy androany zany de miara manao tantsorika daholo satria teknisiana mpianadrara zany sy mpanao gazety mpianadrara samihafa zany teneniko zany samihafa zany teneniko zany de makasitraka ny namana any amin'ny radio Mada kokory malala ry Valsonimenarary sy ry Robena ny ekipa rehetrarehetra ao amin'ny radio Mada ao isika zay solotena ny MBS any amin'ny faritra rehetrarehetra any de makasitraka anareo indrindrandrindra ry Julio animateur zay ampanaraka tsy tapaka mihitsy ary tena paka hevitra ty amintsika ny am'izay famokarana fandarana zany ho atsika ny sambava any manana ny Julio tsika any mahafinaritra manana andry Christophe tsika any ambanjany misy andry Lenda William ny ekipa rehetrarehetra zay aloha zany voatoniketo fa be da be anareo zany de makasitraka topo lasy topo vavy de rapitso alaka misy indray tsika hiaraka eto anatin'ny fandarana fa zay aloha no azo natolotra tamin'ity androany ity makasitraka tompoko